gadona teny vato ny folakandro teo i Papa François. Nodimandry teo amin'ny 5 taona ny Robert Mugabe. Rongony 20 kilao no tratehaka tany ny Antsoy. Karakory jiaby atsika any an-tokantrano izay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'ity matonaly ity. Tonga soa ato amin'ny vaovao amin'izao Zoma fahenina ny volana Septembra 2024 izao. Manasanao ampanajana ny tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny hitantsika tanatin'ny lohatenim-baovao teo dia andro manatantara sy lehibe indrindra eo amin'ny tantaran'ny fiangonana katolika sy ny mpino kristianina katolika eto Madagasikara ny andro any satria dia ny gadona teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato tamin'ny folakandro teo ny Papa Ray Masina rehefa avy nanao ny fivahinianana tany Mozambika nanomboka tamin'ny alarobia faha-4 ny volana Septembra lasa teo iny. Teny an-toerana ary mitatitra n'izay vaovao izay Jessica Miray eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Tamin'ny 4:10 minitra no nigadona teto amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny fiaramanidina nitondra ny Papa François sy ny délégation niaraka taminy avy ao Mozambique. Taty ivelan'ny seranana efa fen'olona niandry tamin'ny sisiny arabe. Nisy mihitsy aza ny efa hatramin'ny 12 atoandro no niandry tety. Fa tamin'ny le 3 tena zay mihitsy satria zahay mitondra reto ankizy reto moa zany avy anakazoabo. Mazoto tamin'ny 12 sasany zay dia efa teto. Fany ambanivohitra Manakara ampasy manjeva miala tany Malmaraina dia tonga teto tamin'ny Maraina be dia nody ny solakanjo dia andeha natrika an'izay. Olo manan-kaja maro no tonga nitsenan'ny Papa François ny mpikambana atao amin'ny gouvernemanta ary ny fianakaviam-be ny fiangonana katolika izay notarie ny kardinaly Désiré Tsarahazana. Tamin'ny 4 sasany lasaka 10 minitra no nivoaka teto Ivato ny Papa mobile nitondra ny Papa François. Niazo ny lalam-baovao ny tsara sotriny ny lalana ary avy hatrany dia namonjy ny nonsiatora Ivandry. Orakoraka afaliana izay no nandraisan'ny malagasy azy. Fa araka n'izay dia efa maro ireo mpino kristianina katolika izay niomana tamin'ny fahatongavan'ny Papa Ray Masina eto Madagasikara izao. Tome fiolona ny lalana jiaby nanomboka ny ainga teny Ivato teny lalana tsara sotra ny azo any Ivandry izay anisan'ny lalana nandalovan'ny ity lehibe ny fiangonana katolika maneran-tany ity ary marobe ireo olona izay nitsena azy teny amin'ny lalana jiaby teny. Mbola Jessica Miray hatrany no mitatitra n'izay eo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Feno mpitandro ny filaminana nanamorona ny seranam-piaramanidina Ivato sy nanamorona ny lalana nolalovan'ny Pape François. Tsy nataony olona ho sakana nefa izany fa feno olona ihany koa tety Ivato sy tsara saotra. Ny fahitana azy sy ny tsodrano avy aminy dia efa ampy. Izay no anisany nahatongavanay tety. Faly izay hitsaina amin'ny Papa amin'izao andro hatongavan'izao dia efa tamin'ny ray izao izay efa tatia dia vonona izay hiandry azy eto mandra-patongany. Irariana izany mba hisy fahasoavana ho raisitsika. Rehetra ny fiainana amin'ny Papa Ray Masina izao ny hatongavanay rehetrarehetra ety sady faly mirana izay. Misy mihitsy aza no avy lavitra ny tonga eto Antananarivo hitsenan'ny Papa François fotsiny ny diale ary mianto tena mihitsy. Vele midosy fianaran-tsotra izy masobeto mahafonofinoany malagasy rehetra mba nenitra ny firenena tokoa ny fiadanana sy ny fanantenana izay entin'ny Papa Ray Masina. Za avy any Sonerany Vomby manana fianakaviana aty zay dia tamin'ny lakamisy no tonga
Anteneky hitondra hirim-po, hitondra fiadana ho an'ny vahoaka malagasy tsy vakivolo fahatongavan'ny mpamparay masina. Betsiboka zay tonga androany maraina. Nefa tamin'ny telo zay tonga teto. Tenenay hitondra fahasoavana ho an'ny kristianina rehetra, sy an'olombelona rehetra na ny mino na ny tsy mpino. Zay avy any Belanana. Zay nandeha taty nanao vakansy fa nanararaotra ny fahatongavan'ny papa. Tonga tawa efa herinandro na tonga avy any taty. Mba misy zavatra vaovao, rivo-baovao ny eto Madagasikara. Mba andro fahalemana ny tanintsika. Efa nomanana ela satria zava-dehibe loatra ny fahatongavana izany hoe papa ho aty amintsika. Ny manana hoe fisenana any papa izay natao hoezaka indrindra mba hatongavana aty na dia lavitra ara ilakaka. Ary eto moa dia misaotra sy makasitraka ny finoana katolika tarihan'ny kardinaly Sara Azana. Makasitraka azy ary faly ny vahoaka, faly ny kristianina rehetrarehetra. Tsodrano, fizarana fihavanana, izay no antenainy olona amin'izao fihavian'ny papa eto Madagasikara izao. Izy raha teo no antsoina hoe mpamafy finoana sy fanantenana. Faly satria tonga ny ray aman-dreny mitsidika ny zanany dia mba hitonga araka ilay teny hoe mafy fiadanana sy fanantenana izy zany dia mba hiainana tokoa zany izay zavatra izay. Dia manantena fahasoavana zany satria mitsidika ny tanindrazantsika izy mba hitondra izay dia manantena sy mino izay. Izy ny solotena Kristy hitanay velona aminay katolika dia izay no antenanay. Tondra filaminana izy Tsara ny mampatsiahy fa efa 30 taona lasa izay ny 30 aprily 7 no nivahiny farany teto Madagasikara ny Papa Jean Paul II. Fandeha rahantsika anatin'ity sary tsy akiteniteny ity hoe nanao akory ny hafaliany malagasy jiaby nandritrana izany fitsenana ny Papa Ray Masina izany tamin'ny arivariva teo. Ravatrany ary. Amin'izay fahatongavany Papa Ray Masina izay hatrany dia fantatra araka ny fandaharam-potoana fa amin'ny talata ho avy izy eo izay vao hiala ny Madagasikara ity lehibe ny fiangonana katolika maneran-tany ity. Mandritra izay na dia maro aza ireo olona avy any amin'ny faritra tonga anatrika n'izany fivahiniana apostolika izany dia tsy manova ny fomba fiasa eo anivon'ny tobim-piantsonana nasionaly izany raha ny nambara ny tompon'andraikitra teny Andota-penaka. Waratsika izay fanadidina izay eo amin'ny sariny Mathieu Prancy. Vao miditra amin'ny vanim-potoana ny fialan-tsasatra isika izao ary efa hita sahady ny fitombon'ny mpandeha amin'izao mihazo ny faritra araka ny hita eny Andota-penaka. Tsy misy fiovana ny sarandalana hoy ny tompon'andraikitra. Izy ny sazy ampiarina amin'ireo mpitatitra mampiakatra sarandalana mihoatra ny efa voasoratra. Raha hatramin'izay eo amin'ny zato latsaka eo ny fiara nasional miainga ny tobim-piantsonana dia amin'izao izy efa tafakatra hatrany amin'ny 30 amby zato. Isan'andro ny fiara mandeha makany amin'ny lalam-pirenena faefatra sy fahenina. Raha taloha eo amin'ny 20 eo ny makany Atsoro Mandidy sy Soavinandriana
dia amin'izao izy efa tafakatra 7,7 isan'andro. Everin'ny olona fa miakatra ny saran-dalana na tsy miakatra azy ny antony dia izao ohatra hoe frais makany Mahajanga 3 ariary dia amin'ny fotoana tsy misy olona izy ilay client no miteny hoe tsy mba mety 10,000 alina ve dia manaiky ilay chauffeur dia amin'izao nefany 3 alina ilay tena frais normal dia ilay olona mefa zatra miady varotra ny 10,000 alina no miteny hoe miakatra ny frais fa lasa 3 alina. Tsy mampiova loatra ny fandaminana eny anivon'ny toby fiantsonana Andotam-penaka kosa ny fandalovan'ny paparay masina eto Madagasikara satria mitohy tahaka ny andavanandro ihany ny asan'ireo fiara-pitatitra. Mandray anjara ilay fiara ny taxi brosy ohatra hoe avy any Dego dia misy tena taxi brosy ny Dego mihitsy miainga avy any Dego mitondra ilay olona makaty Antananarivo zany hoe ohatra hoe lasa mpandeha izy zany lasa mpandeha lasa voyageur zany le olona monjy an'ilay événement papal fa tsy tena fa tsy hoe spécial hoe lasa ny any ohatra hoe lasa nakany Tuléar daholo nefa ny tomobile makany Dego dia zay tsy dia nampiova loatra n'ilay hoe fandehanan'ny olona avy eto amin'ny gara misy ny fiara avy eto amin'ny gara midina zany tsy dia tena misy antraikany loatra. Nambaran'ireo mpitatitra fa ny ena ny trangana fanafiana eny amin'ny lalam-pirenena faha-4 sy faha-9 iny hatramin'ny nisiny ny karavanina izay natao hiarovana an'ireo fiara-pitatitra ahitana mpitandro ny filaminana ao anatiny. Ambelantsika eo ny momba n'iny fa hikoragna politika antsika anatin'ireto vaovao manaraka ireto. Isy ny tolo-dalàna izay atolotry ny avy eo anivon'ny gouvernemanta izay mba hanamorana ny fitsarana ireo parlementaire no antony. Tato ato izay dia maro ny tolo-dalàna izay volavolaina nandritra n'ity fitondrana ankehitriny ity. Germain Menjanahary sy Toky Ramarolahy no nagnano ny fanadihadiana. Nandritra ny fanazavanana izay nataony teo anivony Alliance Voargasy no nahafantarana fa mbola mitohy ny fanondranana antsokosoko andramena eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ary olom-boafidy no tena manao izany. Izy ireo anefa manana ilay sata manokana izay tsy ahafahana manenjika azy ireo na misambotra azy ireo ihany koa. Saika ireo mpanao afera madinika no iarany sazy sy miditra amponja rehefa misy ny fahatrarana zavatra tahaka izany eto amintsika. Efa betsaka tokoa ireo tranganjavatra sy afera izay mahavoatontonona olom-boafidy sy olom-panjakana na olona akaiky ny mpitondra eto Madagasikara hatramin'izay saingy atreto dia mbola vitsy no miakatra fitsarana sy nampidirina amponja. Raha misy anefa izany dia noho ny valifaty politika raha ny endrika isehoany no jerena. Amin'izao dia fantatra fa manam-pikasana ny anolotra volavolan-dalàna izay anamorana sy anatsarana ny fisarana ireo parlementaire ny gouvernemanta amin'izao fotoana izao tamin'ny alalan'ny ministry ny fitsarana. Efa nankatoavy ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana na ny HCC rahateo tamin'ny alalan'ny fanapahan-kevitra laharana 4 tsipika HCC / D3 ny faha-5 ny volana Jolay ny lalàna 7 sy 2 tsipika 4 momba ny fanagiazana ny arena azo tamin'ny fomba tsy ara-dalàna. Tsara ny fikasana ametraka ny Madagasikara ho tandalàna saingy zavapoana ny fametrahana izany raha toka voafidy sy voatsonga ny olona ampiarana azy. Raha tiana mantsy ny ahatandalàna any Madagasikara dia ny fampiaran-dalàna sy ny fanajana izany no apetraka voalohany amin'ny fomba sy fietsika tsy mitanila. Fa manoloana ny fantsorapotaka ny mpitantana ny commune Antananarivo amin'izao fotoana izao dia nitondra fanazavana mahakasika ilay vola amina miliara izay nolazaina fa tsy hita popoka ny solombavambahoaka fetra Ralambizafimboloina tamin'ny omaly. Izy ity izay efa mpanolotsaina avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ihany koa teo aloha. Waratsika ny fanazavana. Mangarahara ny fampiasana ny vola teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra nanomboka ny taona 2012 sy 2020 ka hatramin'izao. Tsy nisy vola nangatahana ka tsy hita popoka izany tao anatin'ny commune. Fantatra avokoa tamin'ny antsipiriany ny nampiasana ireo vola na ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana izany na ireo fidiram-bola manokany commune Antananarivo renivohitra. Marina tokoa nisy ny resaka mahakasika ny hoe 60 milliards na 80 lavitrisa ariary nindramin'ny commune urbaine Antananarivo. Tiako ny mampafantatra ny mpanaraka ny vaovao amin'izao fotoana izao fa
Ny tena koa dia teo alohan'ny solombavam-bahoaka dia mpanolotsaina ny tanàn'Antananarivo ary filohan'ny vao mierany fitantanam-bola sy ny tetim-bola na ny commission finance sy budget. Marina tokoa fa nisy ny resaka natao mahakasika an'izay 90 milliards ariary zay. Zao no tiako fantatry ny vahoaka n'Antananarivo. Tsy nekeny tao anivon'ny fitondrana na ny solotenany natao préfecture de police izany eritreritry ny tao anivon'ny commune urbaine izany indrana izany vola izany. Dikan'izany dia nesorina tao anaty teti-bola izy io. Ka mahagaga raha misy ny resaka nandeha izay ninina natao hoentina antotoana na naratsiana ny tanàna n'Antananarivo sy ny ben'ny tanàna amin'izao fotoana izao. Raha oharina tamin'ny zava-nisy teo reny resabe reny resaka sinoa saika hiditra tao amin'ny kianjan'ny Mamasina reny. Nisy ihany koa ny sidina hélicoptère izay nanao fanazarantena teo dia nahavo antso teny amin'ny olona efatra teny amin'ny brigade ny cybercriminalité. Ary ahoana zao trango zao raha ohatra ka tompona andraikitra no milaza zavatra tsy marina ary tompona andraikitra izay mahafantatra tsara fa tsy misy zany zavatra zany. Tsara ny mampatsiahy fa nanomboka tamin'ny tantanandramatola Laura Valomanana ny tanànan'Antananarivo renivohitra dia niakatra hatrany amin'ny Vaovao Mbs ny tahany fandoavan-ketra teto Antananarivo. Raha tsy nisy afa-tsy Vaovao Mbs izany talohan'ny taona 2022. Manoloana ny fanomanana ny fifidianana ben'ny tanàna ho avy dia tonga nanatitra ny taratasy filatsahan'ny fidiana teny amin'ny Ovek Ambohidratrimo ny ben'ny tanàna teo aloha Penjy Randrianarsoa. Vahoaka marobe no nanotrona azy tamin'ny izany. Teny toerana ihany koa ny jery ny zava-nisy Miradora Benjamina sy Erzo Rajaonarivony mitatitra ny vaovao. Na vita be teo amin'ny commune ny Vato ny ben'ny tanàna Penjy Randrianarsoa ka dia nomen'ny atokotiko Madagasikara azy indray ny tsodrano irotsaka fandroana ho ben'ny tanàna. Tsy manakana ny fampandrosoana ny tsy vitivinkevitra ara-politika satria izay fampandrosoana izay ny tanjona iombonana ka imasoana. Misaotra ihany koa ny vahoaka ny Vato sy ny antoko avy eo anivon'ny tiko Madagasikara izay nametraka ho amin'ny izany toerana ho ben'ny tanàna izany indray fa ny natongana mbola irotsaka indray dia tsy vita tao anatin'ny efataona ny fanarenana ny commune Ivato satria na dia maro aza niezaka natao tao anatin'ny commune io dia mbola misy ireo pitsopitsony izay tsy maintsy mbola ho tanterahana. Izao dia tsy manana fahavalo na iza fa ny fahantrana no fahavalontsika ka miantso ihany koa ny fifanomezan-tanana amin'ny antoko rehetra izay vonona anohana ny tena mba hiara isalahy amin'izany fanarenana ny commune Ivato izany. Mbola be ireo asa miandro eo amin'ity commune ity ka izany no isan'ny nahatonga ireo vahoaka nanosika indray ny firotsahany ho kandida fandroany indray. Vavolombelon'ny asa ny bainga voavadika nandritra izay 5 taona efa ny tantanany ny tanàna izay. Azo atao tsara ny manarina ny tanàna rehefa eo aminao ny finiavana. Rehefa mitantana tanàna ihany koa dia tsy asiana ny hoe fanavakavahana amin'ny resaka ara-politika izany fa fifanomezan-tanana amin'ny vahoaka rehetra dia tokony atao foana rehefa mitantana tanàna. Izany hoe tsy izahay no dokatena fa ny maso ny vahoaka ny Vato maso ny Madagasikara miarana hita daholo izany hoe inona ny asa fampandrosoana vita tao anatin'izany commune Ivato izany satria miara mahita izany avokoa ny olona rehetra ary ny isa-pokotany dia navitanay asa daholo. Androany teny amin'ny Ovek Ambohidratrimo dia ny porofon'ireo vahoaka mpanohana marobe ny fakasitrahany ny fiarotsahan'ny Penjy Randrianarsoa fandroany indray. Dingana manaraka ny fanomanana ny fampelezan-kevitra ifandresena lahatra amin'ireo vahoaka ny amin'ny tokony anohizana ny asa. Manoloana ny fanatsarana ny tontolo ny fitaterana eto Madagasikara dia fantatra izao fa hiala eny Ambodivoana ihany koa ireo mpitatitra izay mampitohy Antananarivo Toamasina sy Antananarivo Fenerive-Est. Efa vonona ny toerana izay andraisana azy ireo eny amin'ny gara Maki Andotapenaka. Nisy moa ny fivoriana izay notanterahany lehibe ny kooperativa jiaby androany ho fandaminana an'izay fifindrana manomboka amin'ny 20 ny ity volana Septembra ity izay. Fanadetena eo amin'ny sariny Mathieu Princy.
manomboka amin'ny 20 volana septambra izao no ifindra eny amin'ny maki andotam-penaka ihany koa ny mpitatitra avy any ambodivoana izay mampitoy any Antananarivo Toamasina lalam-pirenena 2 sy Antananarivo Fenerive-Est lalam-pirenena 5. Efa nisy ny naoty navoakany avy amin'ny ATT na ny antokondra ramsahana ny fitaterana antanety eto Madagasikara mametraka ny lamina momba izany. Amin'ny fifindran'ny zotra Antananarivo Toamasina sy Antananarivo Fenerive-Est zany hoe ny RN2 sy ny RN5 zany dia efa vonona ny fandraisana azy ireo. Ny fandraisana ny mpanjifa dia efa misy ny lamina izay napetrakay. Ary eo ihany koa ny resaka débarquement moa zany na ny embarquement dia efa voalamina satria ny tokony omanina zany ho an'ny fiara rehetra eto dia eo amin'ny 920 nefa rehefa nataonay ny fandaminana sy ny fanoratana vaovao dia mahatratra 970 zany nisan'ny parking koa efa nanome toky ihany koa ry zareo anivon'ny ATT fa anome élément hiasa amin'ny ato anatiny izay manomboka amin'ny herinandro ambony io zany hoe tsy misy aloha ny fampisotsotomana, tsy misy zany hoe mangary paosy, tsy misy zany hoe tsy tomahery zany ato anatin'ny gare routière Andotam-penaka. Efa mandeha ny fampiofanana izay nomena ny mpandraharaha ao amin'ny gare routière Andotam-penaka tamin'ny volana aogositra lasa teo. Miisa 500 izy ireo no nisitraka izany, ao ny bagagiste fa ao ihany koa ny guichetier. Amin'ny volana ambony io kosa hanomboka hiatra amin'izay ny fepetra manoloana ireo mbola mini mandika lalàna sy ireo tsy mampiatra ny fiofanana izay nomena. Eo amin'ny lafim-baovao hafa dia mbola vitsy ny isan'ireo teknisianina mpanao maritrano na fantatra amin'ny hoe architecte eto Madagasikara. Na izany aza nefa mbola mifanatsahana amin'ny tolotra ihany ny tinady. Tsy mbola mahasarika ny malagasy rehefa anorina trano rahateo ny mikaiky architecte rehefa anao an'izany. Miradora Benjamina sy Manora Andriamalala no mitatitra ny andindiny. Manodidina ny zato ihany hatramin'izao ireo teknisianina mpanao maritrano na architecte eran'ny Madagasikara. Maro anefa ireo tanora izay maniry ny anaraka fiofanana momba ny tao-trano saingy tsy misy ny sekoly manokana momba izany. Hitantsika amin'ireny salon de l'habitat, salon isan-karazany ireny rehefa misy ny atelier na exposition na exposé ataon'ny ordre dia betsaka tokoa ireo ankizy mpianatra tonga manatrika ary ankoatr'izay koa ny ordre koa atsoina rehefa misy toeram-pianarana atsoina zareo anao famelabelarana momba ny asan'ny architecte dia hita hoe liana tokoa ny ankizy amin'ilay izy ka mila eritreretina tokoa ny fananganana sekoly eto toerana sekoly izay ekeny rehetra fa tsy ho voatery andeha manivelan'ny tsony ny hianatra ny malagasy satria ohatran'ilay manokana zao amin'ny ordre mbola tsy mihoatra ny zato izay ao anatiny nefa tsy mahasana Madagasikara ray manontolo izay isanay izay. Tsy ahitraitra ny fiantsoana teknisianina amin'ny tao-trano rehefa manana faniriana norina trano. Antoky ny fahalavorarian'ny trano zany ary ilaina indrindra ho amin'ny trano manaraka ny lalàna ny mitsangana. Ireo trano amboarina na ahorina ka mihoatra ny 510 metatra toradroa dia tokony antsoina mpanao maritrano raha ny lalàna. Malagasy aloha amin'izao fotoan'izao ny ankabeazany dia tena mbola tsy maka architecte mpanao tao-trano zany kanefa dia tokony tokoa satria misy tombotsoa be dia be amin'ny fangalana architecte satria mahazo trano arata manaraka ny fenitra ianao, trano manaraka ny eritreritrao ary ny architecte dia anao izay ampahamaly ny etaetanao rehetrarehetra amin'ny fanaovana ny tao-tranonao. Tafiditra ao anatin'izany ny resaka économian'ny bâtiment, ny resaka conception bioclimatique, ny resaka matériaux, ny resaka fonctionnalité ny bâtiment sy ny resaka hoe toerana honenanao izay
dia toeram-ponenana tena mahatamana sy matahoana. Efa mijoro eto Madagasikara ny lavitry ny mpanao maritrano, tsy ireo manaka atao ihany no afaka miantso azy ireo, fa ireo rehetra manana faniriana ny hanorina trano amin'ny fenitra. Fa fanamby apetraka ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana ny hoe Antananarivo sohiombona ny malagasy, metoy ny hetsika ahafahana manatratra izany tanjona izany amin'ny fanatsarana. Ny tao anatin'ny boriboritany fahatelo iny indray no nanaovana ny fanamboaran-dalana tamin'ity androany ity izay nataon'ny commune Antananarivo renivohitra. Andindin'izay tateriny Germain no menjana ary sy Erzora Jonarvon. Mitoy ny ezaka ataon'ny commune Antananarivo renivohitra ny amin'ny fanatsarana ny renivohitra Madagasikara sy ny fanatrarana ny vina izay napetraka ny ben'ny tanàna lalao Ravalomanana. Nanatanteraka asa fanamorana ny fifamoivoizana teo amin'ny tetezan'ny Beoririka ka hatreny ambato mitsangana ankady fotsy androany ny boriboritany fahatelo. Nototofana ny lavadavaka tamin'ny lalana izay isan'ny mahatonga ny fandehanan'ny fiarakodia mora dia mora amin'izany toerana izany ary isan'ny fototra mahatonga ihany koa ny fitohanan'ny fifamoivoizana eny amin'iny faritra iny. Tanjona amin'izao etsika izao arak'izany ny fanamahivanana ny fitohanan'ny fiara na ny amboteiazy. Ankoatra izay dia fantatra ihany koa fa santatra ambavarany ihany ity etsika izay natao androany ity fa mbola etoy amin'ireo toerana hafa ihany koa. Targetra ho an'ny mpitantana ny commune Antananarivo renivohitra hatrany moa ny ahatsara ny renivohitry Madagasikara satria iombona ny malagasy Antananarivo. Eo amin'ny sehatra ny toe-karena dia efa nisy ny lalàna izay navoaka anisany mandrara ny fanondranana aomby amin'ny endriny rehetra. Raha ny zava-nisy anefa dia teratany sinoa raiky no nahatratrarana taovakena milanja 17 taona saiky aondrana any ivelany. Teny Ampefoloha Ambodirano no nisy an'izay. Nandindin'izay tateriny Nory Fitiavana sy Tahiriniana Ranarinirin. Taovakena milanja 17 taona trateky ny Gendarmerie nationale avy ny fiadanana ny alakamisy 5 septembra teny Ampefoloha Ambodirano. Saika aondrana ny ivelany taovakena ireo nahitana sokrila sy ny vorivorikena. Teratany Isinoa no voalaza fa tompon'antoka tamin'ny tirara ity. Fanomezam-baovao avy amin'ny olon-tsotra no nahazony teo anivon'ny sampana fikaroana Elokabevava eo anivon'ny Gendarmerie nationale nanao ny fanadiadiana. Tsara ny mampafantatra fa mandrara ny fanondranana omby sy izay rehetra mikasika izany ny didim-panjakana nivoaka tamin'ny volana Janoary 2022. Manoloana ny famodikan-dalàna toy izao, fepetra entitra no niraisiny teo anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono. Nompitehina avy hatrany ireo taovakena tratra ireo, izy ny famotorana tao amin'ilay teratany Isinoa. Aorian'izay dia hiakatra eny anivon'ny ambaratonga pahefana mahefan-draharaha araka ny nambarany teo anivon'ny Gendarmerie nationale hatrany. Raha izao zava-misy izao ny jerena, mbola tena mahazo laka eny anivon'ny fiarahamonina eny ny resaka fanondranana antsokosoko ny entana eto Madagasikara mihazo any ivelany. Fa mbola mahazo vahana amin'izao fotoana izao ny fivezivezen'ny zava-mahadomelina avy any amin'ny faritra maro mandeha amin'ny faritra hafa eto Madagasikara. Tany Antsoy no nahatrarana indray rongony milanja 20 kilao sy paraky milanja iray taona. Nory Fitiavana sy Tahiriniana Ranariniana no nitatitra ny fanazavana. Rongony milanja 20 kilao miampy paragasy milanja iray taona indray no sarina avy ao amin'ny borogady n'Ambohidrano tao Ambalafaminty district Anantsoy ny 2 septambra araka ny loharanom-baovao avy amin'ny zandary androany. Fiara-miasa teo amin'ny zandary sy ny borogady tao amin'ny fokotany Ambalafaminty faharoa no nahazona nanao ny fanadiadiana ny amin'ny fisina olona maromaro mampiaya tao antoerana. Tamin'ny fidinana ifotony nataony mpitandro ny filaminana indrindra no nahatrateaka avy hatrany ireo olona tompon'antoka tamin'ny tirara ity niaraka tamina gony fendrongony misa 20. Nirifatra nitsoaka izy ireo raha nasaina nijanona. Nitoy hatrany ny fanenjena nataony zandary ka tratra tamin'izany ny olona misa 3. Nodorany teo anivon'ny poste avancé anjia mangirana teo anatrehany manam-pahefana ny entana ary natolotra ny sampana Ofimata Port Berger ny paraky. Tsy mijanatra eto ny rara fa efa mandeha ny famotorana ireo atidoha. Fa anisan'ny sakana tsy ahafahan'ny tanora malagasy mahazo asa eo amin'ny sehatra lehibe maventy ny tsy fahampian'ny fahalalana sy ny fiofanana eo amin'ny resaka asa.
Tanora miisa 520 mianadahy araka izany no nahazo famatsim-bola avy amin'ny tetikasa basy toliara izay ao toliara ao andeha andranto fiofanana mandritra ny 2 taona any Kenya. Nisy ny fanaovam-beloma sy ny fitsofandrano azy ireo teny Akorondrano tamin'ny omaly ariva. Ny andindin'izay eo amin'ny sariny Tokra Marlahy. Tanora miisa 520 avy any amin'ny commune maromaro ao anatin'ny faritany Toliara no nahazo vatsim-pianarana avy amin'ny tetikasa basy Toliara ka hiazo any Kenya anaraka fiofanana mandritra ny 2 taona. Mbola olana eto Madagasikara ny tsy fahampian'ny fahalalana ho an'ny tanora ka mahatonga azy ireo sahirana mitady asa amin'ireny orinasa sy tetikasa lehibe ireny. Nomena tsodrano ireto tanora ireto ny alakamisy 5 ny volana Septembra teo tetsy Ankorondrano. Sivanina tao anatin'ny maro no fanina fianarana teny anglisy 2 taona no andao tanindrazana. Ireo grandemina teo aloha zokina teo aloha dia nisy fotoana na nanafatra piasa avy any ivelany. Io fialana amin'izay zany no hoe na mbola tsy mitandrika satria amin'ny taona ho avy no vao hanomboka ny fanorenan'ny usine ny premier trimestre ny taona ho avy dia efa ho fanina sahady ny ho piasa ao na ouvrier qualifié zay na employé qualifié zay na reo koa amin'ny sampana isan-karazany ao anatin'ny orinasa. Tena misy lesika tokoa tsika raha ianao zao midina Toliara ka hitady plombier hitanarana olona ronga manao hitanao raha be indrindra ao Toliara. Zay anton'izay mahatonga antsika tsy maintsy manao fanamialoha mba tsy olo-kafa no hisitraka ny tombotsoa arak'asa lazaina fa cimetière de projet Toliara. Dia ity zany no orinasa heverina fa mba hitondra fanantenana hitondra anjara briky kely mba sady ahitany tanora asa no mba hitondra fampandrosoana amin'ny anjara ampahan'izay vitana. Tetikasa iray nahazo fahazon-dalana ao ranobe Toliara hitrandraka elmenite sy zircon ary utile mandritra ny 3 taona ity basy Toliara ity. Singa avy amin'ny fasika hanamboarana loko fotsy izay ampiasaina amin'ny fandokoana metallurgie sy ny taratasy ary ny seramika ireo akora hotrandrahana ireo. Tsara ny mampatsiahy fa mametraka olana eo amin'ny mponina sasany ao Toliara ny fisian'ity tetikasa fitrandrahana ity. Fa eo amin'ny trangam-piarahamonina dia velo taraina ireo mponina ao Beoririka sy ny manodidina noho ny loto sy ny fako izay mivangongo. Malona izay dia nanatanteraka fanadiovana ny avy eo amin'ny boriboritany fahatelo niaraka tamin'ny sampana mpamonjy voina tamin'ity androany ity. Germain Nomenjana Ary sy Erzora Janarivony no mitatitra ny vaovao. Nanatanteraka fanadiovana faobe tetsy ambanin'ny tetezan'ny Beoririka sy ny manodidina androany maraina fahinana ny volana Septembra ny avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra tamin'ny alalan'ny boriboritany fahatelo. Lasa fitobian'ireo fiara sy fanaovan'ny olona maloto ary fanariana fako eo amin'ity toerana ity ka nandray fepetra avy hatrany ny commune nanadio sy nanala izany. Arak'izay dia nisy ny fandraofana sy fanalana ireo fako ny tompoteny antoerana izay nataon'ireo mpamafalalana sy ny ekipa ny service teknika. Nisy ihany koa ny fanalana ireo fiara mipetraka mibahana amin'ny lalana izay nesoronyireo polisy munisipaly. Ankoatra izay dia nisy ny fandaminana ny fifamoivoizana teny antoerana sy ny manodidina. Ny sampana mpamonjy voina no namarana ny asa tamin'ny alalan'ny fanasana ny toerana tamin'ny rano mba hialan'ny fofony. Natao izao fanadiovana izao mba hitsonjovana ny mponina sy ho fanalalahana ny lalana ary mba tsy hisiny otrikaretina miparitaka. Isy ny fandaminana mitoy izay apetraka ny boriboritany mba hitazomana trany ny fahadiovana amin'iny toeran'iny raha ny fanazavana. Vaovao avy aty Afrika dia nindosy fahafatesana teo amin'ny 570 taonany ny filoha zimbabweana teo aloha Robert Mugabe rehefa nolazoiny ny aretina homamiadana nandritra ny fotoana maro. Fampahafantarana an'izay sy ny andinidiny no andesiny noro fitiavana amintsika eo amin'ny sariny tahiriniana ranarynirina. Nodimandry teo amin'ny 570 taona ny Zoma 9 Septembra ny filohan'ny Zimbabwe teo aloha Robert Mugabe rehefa nitsabo tena nanomboka ny volana Aprily teo tany Singapour vokatry ny aretina homamiadana. Araka ny nambaran'ny mpandimby azy Emerson Mnangagwa tao amin'ny kaonty Twitterany. Robert Gabriel Mugabe ny tena anarany teraka tamin'ny 2 Febroary 470 tany Kutama 20 kilometatra avaratra andrefany Harare tany Rhodesia atsimo izy. 10 taona monja izy no nilazandrainy nanomboka teo nipetraka tany amina iraka katolika ary nanohy ny fianarana tao amin'ny sekolin'ny Kutama ihany. Tanjony tamin'izany ny ho lasa mpampianatra. Anisan'ireo filohampirenena be diploma indrindra taty Afrika ny tenany. Ny taona 13
1970 no namorona ny antoko politika zany io Robert Mugabe efa nigadra niaraka tamin'ireo mpikatrokafa noho ny fitsikirana momba ny fitondrana tamin'izany izy ny taona 1970 hatramin'ny 1970 lasa praiministra ny Rhodésia no aleotena ny Zimbabwe ankehitriny ny taona 1970 ny taona 1970 lasa filohan'ny fanjakana tany Zimbabwe. Mbola nandresindray tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2010 i Robert Mugabe saingy nisy ny osaka tamin'izany. Ny taona 2010 no nitsanganan'ny gouvernement tany firaisan-kinam-pirenena. Nametra-pialana tamin'ny mahafiloha azy izy ny 20 Novambra 7-12 androany Zoma 4 Septembra 2012 no nindosiny fahafatesana tany Singapour i Robert Mugabe. Tsara ny mampafantatra fa tao anatin'ny 30 taona mahery no nitondrany ny firenena Zimbabwe. Anisan'ny namarian'ny mponina azy ny fomba fitondrana izay voasokajy onanao adidy jadona. Fa manoloana ny fanamboaran-dalana eto sy eroa sy no ny fandaminana samihafa dia isy ny fahatapahan-dalana eto Antananarivo renivohitra. Toy izao indrindra ny fanazavana an'izay andesiny Germain no Menjanahary. Fampandrenesana avy amin'ny commune urbaine Antananarivo mandrindra ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra tsy ankanavaka ny andro ny alakamisy 20 ny volana Septembra taona 2012. Ny fiadidina ny tanàna Antananarivo dia mampandreny besiny maro indrindra ireo mpampiasan'ny lalana fa mba ampizotra tsara ny fankalazana ny faharoa taona ny non-comment bar isoraka dia arindra toy izao manaraka izao ny fifamoivoizana ny andro ny alakamisy 20 ny volana Septembra io. Voarara ho an'ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra tsy ankanavaka ny ampahany amin'ny reto lalana voalaza manaraka ireto manomboka amin'ny 9:00 ka hatramin'ny 7:00. Buffet du Jardin Antaninarenina, lalana Rabehevitra, non-comment bar isoraka. Ny alatsinainy 2 ny volana Septembra taona 2012 ka hatramin'ny sabotsy 5 ny volana Oktobra taona 2012 mba ampizotra tsara ny asa fanamboaran-dalana izay ataon'ny orinasa Kolasa dia arindra toy izao manaraka izao ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra tsy ankanavaka amin'ny andro io. Voarara ho an'ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra tsy ankanavaka ny ampahan'ny lalana eo anelanelan'ny Carrefour manoloana ny Collège Rasalama PK1 plus 536 ary ny Carrefour La Rotonde PK1 plus 775. Noho izany ireo fiara avy an'ny ampandrana te hiazo iny lalana iny dia makany Andravoangy ambony, Andravoangy ambany, Mahavoky La Rotonde. Ireo fiara avy an'ny Avaradoa te hiazo iny lalana iny dia miakatra eo amin'ny Mangasoavina, route circulaire, Ampandrana ary Rasalama. Alahady 4 ny volana Oktobra taona 2012 mba ampirindra tsara ny etsika Lokores andian'ny 5 izay karakaray ny orinasa Okalo dia arindra toy izao manaraka izao ny fifamoivoizana amin'ny andro io. Voarara ho an'ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra tsy ankanavaka ny ampahany amin'ireo lalana voalaza manaraka ireto manomboka amin'ny 10 sasany ka hatramin'ny 12 sasany. Malona ny Kianja annexa Mahamasina, sisiny Tamboho Saint-Michel, Antsahamanitra ambany, Anosy manoloana ny Carleton, manoloana ny Sena, Mahamasina, koa ilazana ny tsirairay mba anaraka ny toromarika omeny tompona andraikitry ny filaminana sy ny fandrindrana ny fifamoivoizana eny antoerana. Mifarana eo ihany koa ny fotoanantsika tato anatin'ny vaovao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Hamaray matinalo koa ny fotoanantsika anolorana anao vaovao hafa indray eto amin'ny fahitalavitra MBS. Samy tsara tompo kilay sy tompo.